faly miarahaba antsika rehetra zay manaraka ny vaovaon'ny TV Sisel. Androany moa zany journée mondiale des geeks, zany hoe tontolon'ny teknôlôjia sy ny informatique. Zay ho am'zady no karakara événement na hoe fampafantarana antsika rehetra. Ino mariny no lanja sy importance n'io informatique io. Alohan'izany moa ameko ny namana colombiana zava-bebe kokoa ny jiady. Misaotsabetsaka na fitenenana ny ONG ZAD zany ONG niforona tamin'ny février 2005. ONG ZAD zany Jeunes Actifs pour le Développement, izay manana tanjona ampivoatra ny tanora izay ataon'ny tanora ho an'ny tanora. Manana volet anankitelo izay ao amin'ny ONG ZAD, de misy ny protection de l'environnement, ni TIC na technologie informatique et communication, izay organisateur ny journée geek androany zao, ary misy ny LCP, protection lutte contre la pauvreté. Samy amin'ny activité nazy aby ny volet anankitelo reo. Ny protection de l'environnement zany manao initiative Océane izay miaro kokoa ny ranomasina. Misy ny classe verte izay mampisetra ny tanora amin'ny ankatia ny tontolo iainana, ary ny école verte izay mampianatra ny mpianatra eny amin'ny collège mahakasika ny tontolo iainana. Ny lutte contre les pauvretés, misy ny scolarisation izay magnampy ny mpianatra eny amin'ny EPP sahirana tsy vantoka ny ray aman-dreniny. Misy koa ny vogny izay mampiofagna ny lycéenne mba ho lasa entrepreneuriat. Ary mankalaza koa zareo ny journée mondiale de la lutte contre la pauvreté. Farany ny volet éthique, araka ny fanteneniko teo, zareo no mianjaikitra ny journée mondiale de la geek androany. Misy activité maromaro koa zareo ao, misy ny viavy smart izay mampiofana ny vehivavy amin'ny sehatra informatique. Ary misy ny open days izay ampafantarana nyreo entrepreneuriat mba ho an'ny tanora sy ny sehatra efa nandalovan'ny zareo na tonga zareo amin'ny sehatra misy zareo am'izao. Zay ngamba ny farany ny ONG ZAD zany manana page amin'ny Facebook, ho antsika te afantatra bebe kokoa ny ONG ZAD, de ny anarany zany ZAD Jeunes Actifs pour le Développement, ary ny site web jadmadagascar.org. Ny tenako manokana aloha dia anatin'ny volet éthique. Izay ao anatin'ny volet éthique moa zany dia mankalaza ny journée mondiale des geeks satria misehatra maromaro amin'ny teknôlôjia sy ny informatique ary ny communication. Tamin'ity taona ty moa zany ny deuxième fois izay no mankalaza ny journée mondiale des geeks io. Raha araka firentsika andavanandro angamba ny atao hoe geek zany matetiky manodidina ny informatique sy teknôlôjia. Nefa moa zany amin'ny taona sy fivoarana am'izao de efa mivelatra be de be mihitsy io. Raha ilazana koa moa zany eto misehatra amitsika amin'ny firenena andalam-pandrosoana. Raha ohatra ka hifidy na hoe filière ray zay manodidina zavatra zay ianarana zany, de tsy maintsy mijery foana hoe aiza ary hoaiza ny lalana zay ale après rehefa vita i fianarana eo. Zany tokoa moa zany ny antony anazavazavanay ny mombamomba ny geek io, hoe raha ohatra ka mandala an'io filière raika io na io tontolon'ny informatique io ny zainy anankiray, mahalana moa ka tsy ahita miasa fanjiova azy mihitsy. Tantanisaiky eto moa zany vitsivitsy sady maromaro ihany ny asa zay tokony mety amin'olona zay mandala ny informatique io. Tafiditra anatin'izany moa ny analyse, programmeur, développeur, infographiste, web designer,
community manager, agent de maintenance en informatique, ary ny animateur 3D sy DD. Maro dia maro moa zany ny asa azo atao rehefa mandalina an'io tontolo io. Fa zay aloha no azoko lazaina mikasika an'iny. Bon, ny informatique moa zany manana avantage azy kokoa. Tsy lazaina moa zany amin'ny fiainana andavanandro. Zay hoe manamora ny fiainana. Ataoko hoe resaka communication. Hoe afaka miresaka amin'ny lavitra mariny tsy ankanavaka mihitsy. Ary amin'ny ny avantage-ny amin'ny tontolo misy antsika indray zany. Izy moa zany zay atao hoe outil araiza tsy mba reraka mihitsy. Hoe afaka miasa foana na andro alina io na antoandro. Zany hoe manena ny isan'ny olona zay tokony hiasa satria lafo moa zany main d'œuvre hitantsika ihany rehefa mikarama olona iray. Par rapport ny hoe mikarama olo maromaro zany dia vita ny teknôlôjia ambolenta iray ny zavatra tokony vitany. Ao anatin'ny zao tontolon'ny journée geek zao moa zany dia nisy mpianatra zay hitanay teny amin'ny fianarana informatika teny. Maro moa zany ny atao hoe fianarana informatika raha tsy laza eto Toamasina ihany. De mba nanontaniana fanontaniana telo zany izy ireny hoe antony nisafidianan'izy ireo ny hianatra ny informatika, sarotra ve sa mora ny mianatra ny informatika io, ary aveo koa inona mba afatra kely zay omen'izy ireo ho an'ny mpianatra zay maniry ary mba te hiditra amin'ny sehatra ny informatika io. Ny antony isafidianako ny domaine informatique moa zany de efa nofinofiko hatrizay mihitsy zany no lasa hacker professionnel de zany no nianarako informatique. De hoe sarotra ve ny mianatra informatique? Za aloha mahita hoe mora no mianatra azy arakaraka ny fahavononanao ihany zany io. De afatra ho an'ny mpianatra zay hisehatra ao anatin'ny informatique. Io zany rehefa manao zavatra de tsara raha asiana fitiavana ao anatiny de moranao misehatra ao anatin'io. Araka ny tanjogny amin'ny ONG zany ampivoatra ny tanora zay, magnampy antsika tanora koa zay ao amin'ny ONG zady ohatsika zay manana projet nefa mbola tsy manana vola ampandehanana zany projet zany. Misy isaka volet izy ireo, misy ny TIC zay efa lasa tamin'ny mois de mars takeo, ary ny LCP zay mifarana amin'ity volana mai ty ny farany fanoratana agnarana, ary ny amin'ny protection de l'environnement amin'ny mois de septembre. Ny 16 zany amin'ny Mangarano amin'ny premier étage Refrizepes. Anohizako ny teniko angambany ilazalaza amitsika ihany koa fa manatanteraka ny projet Viavy Smart njady amin'izao fotoana izao. Efa mandeha moa zany ny fampilazana sy ny affiche zay afaka anoratany vehivavy rery ihany amin'io sehatra io. Amaraniko ny teniko angambany de hoe bonne journée ho an'ny geek rehetra izay misehatra any an-drano rehetra any.